Faly miarabantsika tsiraiavindray tratra izao zoma maraina fa valy volana May izao. Andriamanitra trantsika izay mananome antsika tombonandro, manome antsika fotoana ary mitaona antsika trany ihany koa handinika ny teniny. Mandeha antsika namofonenany eo dia vavaksika. Dia tonga Andriamanitra misaotra anao izay fa mena tombontsoa ankehitriny handinika ny teninao. Foazony malaina, foazony matoritory ary tao amin'izay hanana fahalianana be kokoa ny teninao ary koa hanana fifandraisana bebe kokoa aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny nofonenantsika androany dia manao hoe fifaliana sy fiononana. Ilay amin'ny Salamo 7:3 manao hoe endreny amamin'ny teninao raha andramako, mihoatra noho ny tantely atao-bavako aza. Amen. Mena Andriamanitra antsika ny teniny ho fanelon'ny tongontsika sy fanazavana ny lalantsika. Ekina ny fahombiazan'izay rehetra mety ho fifandraisantsika amin'ny hafa eo amin'ny fiainana ny fampianarany. Na dia eo amin'ny raharahara nofo ataontsika eto tany aza dia ho mpitadalana henjo kokoa noho ny mpanolotsaina hafa rehetra izany. Mitombo araka ny andinihana sy anarana azy ny fahatsapana ny lanjan'ny Baiboly. Na aiza dia ny mpianatra dia ho hitany tokoa ny fahendrena sy ny fitiavan'Andriamanitra tsy manapetra. Dia ho an'izay fa niova fo marina, le tena niova fo, ny ten'Andriamanitra ny fifaliana sy fiononana eo amin'ny fiainany. Miteny aminy ny fanan'Andriamanitra ary ny fony dia toy ny sahavoton-drano. Tsy misy zavatra hafa natao hanatanjaka ny saina toy ny fianarana ny Baiboly. Tsy misy fahalalana miorina tsara na mandresy lahatra ary mahataka-davitra noho izay azo avy amin'ny fianarana ny ten'Andriamanitra. Raha tsy nisy boky hafa teto amin'izao tontolo izao dia ny ten'Andriamanitra hivelomana amin'ny alalan'ny fahasoavan'i Kristy dia ahatonga ny olona ho tanteraka eto amin'ity tany ity. Ahatonga ny olona hanana toetra mendrika ny fiainana ho avy ihany koa dia ny fiainana mandrakizay, izay mianatra ny teniny ary mandray an'izany am-pinoana ho fahamarinana ary ihany koa mampiatra an'izany eo amin'ny toetrany dia ho tanteraka ao amin'ny Kristy izay zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Izao raha lasa anabavisany misaoran'Andriamanitra noho ireo somary nataony ho anao izay tanterahany famindram-pony ao aminao ihany koa. Fa izay rehetra voasoratra fahiny ozy izy dia nisoratana ho fianarana hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina ho an'ny Romanina. Manamafy ihany koa ny Timoty voalohany manao hoe mahazo toa hevitra an'izany rehetra izany dia mikeleza aina fantatra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Fa ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra ary izay mety ho voninahiny dia tahaka ny voninahitra ihany koa. Malazo ny ahitra ka mihitsana ny voniny fa ny tenin'ny Tompo maharitra mandrakizay ary izany ny tenin'ny filazany tsara izay nitoriana taminareo. Ny riana dia hanana fahalianana maka ny ten'Andriamanitra isika. Andao hanao dingany maka fotoana manokana ary ihany koa mitondra izany eo am-pelantanan'i Kristy mba ahafahantsika manana fiovampo tanteraka. Amen. Vavaksika, ny Tompon'Andriamanitra eo misaotra anao izay amin'izany tenao izany. Iriana tokoa mba ho tanteraka amin'ny fiainanay ny fiovampo marina avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Piaro